toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenatsika anio iainy teny zao ilay fandraisena ao amin'i Kristy mirona makany amin'ny fandresena trany ianao olon'i Kristy ako voasoratra amin'ny Samoela faharoa toko 7:1 amin'ny anarany Jesosy hoe ary naharitrela ny adiny tany mangany Saoly sy ny tany mangany Davida nefa Davida niena hery fa ny tany mangany Saoly kosa niehosa. Ny taninao dia ho tany hitondra fitahinao anao. Ako voasoratra ao amin'ny Jeremia toko 50:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ara-podiko ho any amin'ny safy andrasana azy indray ny Israely ka hihinanao ny Karmela sy Basany izy ary any amin'ny tany avoanan'ny Daima sy Gileada no ahavoky azy. Atsaka ny teny zao aza ny fanevan'i Kristy. Ako voasoratra amin'ny Jeremia toko 50:2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ambaranareo eny torio any amin'ny firenena ary manangana faneva torio fahazafenina ataovy hoe afaky Babilôna mangahiahy bela raiky tahotra amin'ny Merodaka eny mangahiahy sampiny raiky tahotra ny sarin-javatra. Mino hiadana sy ho finaritra sambatra tokoa izahay. Mandram-pioana tompoko.